atsika malagasy rehetra tsy akanavaka na pomba an'izao fitondrana izao ianao mijery ahy io na koa mpanohatra ianao mijery ahy io. Fanontaniana tiako apetraka amintsika malagasy mba mitenena tsika zavatra anankiray mandeha ao Madagasikara ao. Zavatra anankiray hoe ity zavatra ty de mandeha. Faly miaraba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny mahakasiky ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ho basobasinao fakofakanao zarazaraintsika eto fa indrindrindra mahakasiky ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ary tsisy asatra maneho hevitra manko ny olo-pirenena fa indrindrindrindra ohatra amin'izany sy tendrandrena solonaiky maneho hevitra hoe zaho izy hanontany vahoaka malagasy satria ity firenenantsika ty Madagasikara ty dia raha manana izy ty dia nanontany izy hoe ahoana inona hozy izy zavatra mandeha Madagasikara mba miovanareo ohatra lavanily hoe mandeha ve sa tsy mandeha ary inona zany zavatra manjary zavatra mandeha hita amin'ny tany sy firenentsika ary mila valiny hoy izy tamin'izany fotoana zany ny maro manko ny olona ny hevitra amin'ny resaka réseaux sociaux fa tsisy zavatra mandeha amin'loha na tsisy zavatra mandeha manjary zany eto an-tany sy firenentsika satria hitantsika zao ohatra zao ny internet rehetrarehetra na Telma zany na Orange na Airtel io ihany koa ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny PPN tsy sasatra miakatra ny vidim-piainana na ny menaka zany na vary na siramamy rehetrarehetra ilay PPN ilaina andavanandro ary eo ihany koa ny lalana simba tanteraka tsisy tsy afahana mivezivezy zay no zava-misy maro tsy voatanisa jirama eo ny rano eo ny resaka fanolanana sy ny sisa tsy voatanisa zay no zava-misy ary hitantsika ihany koa izay nakasika ny ben'ny tanàna ny Diego Soares Antsiranana zay hatramin'izao mbola tsy hitapopoka tsisy vaovao maneho hevitra na eo anivon'ny faritra zany na eo ihany koa amin'ny Fibe any Antananarivo any mampametra am-panontaniana satria izy anie dia ben'ny tanàna ary izy dia ny voafidy vahoaka maro anisy maro indrindra eo tamin'ny tanàna ny Diego Antsiranana tsy hitapopoka amin'izao fotoana izao mametra am-panontaniana ary ny vahoaka malagasy hoe moave ity fitondram-panjakana ity manao kidnapping satria ahoana moa no tsy hitapopoka le olona tsy manome vaovao nareo araky ny vaovao nasehontsika teo zay ary nandeha na raha laza teo amin'ny réseaux sociaux fa hoe arretery zareo ny ben'ny tanàna tsisy vaovao manko amin'izao fotoana izao ty ko sanatria ny vava ty hatory zareo mitovy amin'ny Monsieur le maire tany Tsaramo-mafana tany amin'ny faritra Menabe tany Morondava iny tany amin'ny commune tany amin'ny district any Belotsiribina tanany dia lasa tsy hitapopoka maty ny voatifitry ny gendarme manko izy tamin'izany fotoana zany ary voamarina fa hoe dahalo tokoa izy na hoe ino zay no zava-misy ary tsy hita fanazavana mahakasika an'izany maro ny olona maty atao ity fitondram-panjakana ity tsisy tohiny tsisy ataontsika hoe fanadihadiana iny lalina iny fa tonga dia maty foana le olona ohatra amin'izay zao nahazo ny Roberto Carlos izay ataontsika hoe malaza ihany koa tamin'ny réseaux sociaux fa hoe anisany akaikin'ireo Fiainam-Pirenena Christine Zarmaso fa izy manko ny maty atao hoe dahalo ary ny fampitifitra amin'ny gendarme na miaramila na polisy tamin'izany fotoana zany fa gendarme manko tamin'izany fotoana zany no teo ary voatifitra ihany koa izy dia maty tsy hitapopoka na ny fianakaviana aza tsy andrenesam-peo tsy nandeha tamin'ny na hoe nampivory ny mpanao gazety hitantsika amin'izao fotoana izao ty tsy hitapopoka ny Monsieur le maire izay ben'ny tanàna Diego Antsiranana tsy hita izay hotenenina izy dia zony vahoaka malagasy na zony vahoaka ao Diego satria izy voafidim-bahoaka fa tsy ataontsika hoe problème ny resaka fianakaviana ihany na dia tsy mitsanga ny fianakaviana fa ny vahoaka manontolo no ataontsika hoe mila mahafantatry ny vaovao mahakasika anazy satria izy voafidim-bahoaka zay lasa tsy hitapopoka manao kidnapping misy mafia eto amin'ny tany sy firenentsika ary tsy ho tenenitsika tsony ihany koa manko mahakasiky ny vola tsy hitapopoka ihany koa tao anatin'ny ofran'ireo jirama anjavona maro manko zavatra manjavona eto amin'ny tany sy firenentsika hitantsika zao volan'ny knaps manjavy tsy hitapopoka rehefa eo no zareo miala manjavona zay ny vola manjavona zao ny volamena ihany koa hitantsika ihany koa tsy hitapopoka ary tsy hita fanazavana tsisy fanadihadiana tsy inona ny tohiny
tsy hita popoka. Tsy tenentsika tsony ihany koa ny volamena na tany Afrika du Sud zany na taizataiza reny tratra reny tsy hita popoka tsy hita nytoino hoe ahoana. Ity fitondram-panjakana tariny filoham-pirenena Andra Joel ity dia tsy misy zavatra manjary na mandeha manoloana an'izany. Afenipeny zareo ny zavatra maloto na zavatra ratsy ataon'zareo amin'ny firenena itsika ity. Ary mazava ho azy hitantsika zao ny stratégie na zavatra ataon'zareo amin'izao fotoana izao ity ampiakariny zareo ny resaka internet fifandraisana mba tsy hirona kokoa ny olona ao anatin'ny tapazotra serasera na amin'ny resaka Facebook zany na amin'ny resaka YouTube zany rehetrarehetra ity mba ahafahan'ny mponina na ny vahoaka tsy connect na tsy hara-baovao tsy midika zany. Ary fa mitaraina ny vahoaka amin'izao fotoana izao ity fa mijaly tsy mahita zay aleha hoe handeha ho aiza noho ny hetraketraka ny fitondram-panjakana tsy fahaizana amin'ny tantana ity. Ary hitantsika ihany koa manko amin'izao fotoana izao ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena Andra Joel ity mbola karazana mampanantena ihany izy ary tsy ela akory izy ny publier ny partage amin'ny zavatra nataony hoe isika dia tsy maintsy mikatsaka hatrany ny fampandrosoana ny firenena sy ny mahasoa ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Izany no nametrahana ireo andro telo izay hiorena ny politika panjakana hanafaingana ny fampandrosoana. Ireo andro telo ireo dia goavana hiorena ny fomba fitantanana ny firenena ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Voalohany ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny fanaovana laharam-pahamehana ny lafiny sosialim-bahoaka malagasy. Ny faharoa kosa dia ny fampirobona ny indostria sy ny famoronana aran'asa resaka asa zany. Ary fahatelo ihany koa dia ny fametrahana fanjakana tsara tantana amin'ny alalan'ny fanaovaozana ny rafi-pitantanana sy ny asa-panjakana ary ny ady amin'ny kolikoly. Zay ve no zay manko ny andro telo zay teneniny zany moa ve ametra-pantanitsika tena mipaka amin'ny mahaolona tokoa ve ny fanaovany laharam-pahamehana tokoa ve nataony fitondram-panjakana tariny filoham-pirenena Andra Joel ity. Ary ny fampiroboroborana industrie tokoa ve famoronana asa nanomboka ny fitondrana zay nanomboka 2009 ary jusqu'izao ty 2024 ty ary fa firmanda izy zay moa ve nahazo asa ny olona to tsisy asa mihitsy aza ny vahoaka malagasy. Mba misy asa tokoa ve ny vahoaka na ataontsika hoe nisy industrialisé ny isy ve teto ary mba ny asa ve ny mponina ny vahoaka hotrino zao no karama. Ary fanjakana tsara tantana hoy izy tsara tantana ohatrany ahoana hoako ny tsara tantana ny vola manjavona aiza ny vola knaps volamena manjavona tsy hita popoka lasa visa lasa ino manjavona tsy hita tsisy tohiny tsisy inona fa lasa very any foana. Dia hoe tsara tantana ohatrany ahoana kolikoly avolenta tsisy malala hoe kolikoly ataon'ny fitondram-panjakana aty na any an-toerana Madagasikara any zany na aty ivelany zany mahita maheno mahatsapa misy kolikoly avolenta ataon'ny fitondram-panjakana ity na kolikoly ao anatin'izany na kolikoly aty ivelany. Zany ny mambetra-pantaniny fa mahoana antsika malagasy vahoaka tsy mitsangana lasa manadondrona antsika ny ity manadondrona antsika ity fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ity. Mila mihetsika antsika tsy rariny sy hitsiny izao zava-misy eto amin'ny tany firenentsika zao. Ny harenantsika zao anatin'ny trano ao manjavinako vomaika any ivelany koa horava tamingana ny fiharem-pirenentsika raha tsy mitsangana antsika ary tsisy zavatra manjary zany eo amin'ny tany firenentsika. Ary manao hevitra manko raha araka tenentsika teo izay ihany koa izy tena ndrena solonaiko tsisy zavatra manjary. Ary hitantsika ihany koa video asehony eto makasika an'izany rehetrarehetra zany ity fitondram-panjakana ity zay namotika tanteraka amin'ny sekitera rehetrarehetra eto amin'ny tany firenentsika. Raha mbola misy misolelaka na ny vahoaka misolelaka amin'ity dia zay mahazo honondraha na zay mahazo ataontsika hoe place na toerana zay tany fa ny vahoaka amin'izao efa leo fa noho ny hoe fatahorana gendarme na polisy na miaramila no mbola tsy mampitrotra anazy matahotra ho faty zany na matahotra higadra ihany koa. Izay no zava-misy hoa efa tsy misy tsony zany hoe hankaty reto mpitondram-panjakana misolelaka reto efa mangirifiry fijaliana ny vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy. Koa izay no zava-misy marina eto amin'ny firenentsika. Misy video manko reto tapatapany ahafahantsika mijery mahakasika an'ity
fanjakana izay tsy tsara tantana, tsy mahay ny laharam-pahamehana ity ary tsy mandroso izay tenena hoe tsy maintsy mandroso zany. Noho ny tsy fahaizana mitantana amin'ity firenenantsika malalantsika ity, raha manana izy ity. Zay no zava-misy marina, ko azo adino an-trano ny abonné na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra ny chaîne YouTube-tsika izay. Miala tsiny tena miala tsiny miala fonjo raha manao an'ity vidéo ity ny tenako sy teny andrena sodiny haiko. Firenena raha manana mo Madagasikara. Ho antsika malagasy rehetra tsy akanavaka na pomba an'izao fitondrana izao ianao mijery ahy io na koa mpanohatra ianao mijery ahy io. Fanontaniana tiako apetraka amintsika malagasy mba mitenena tsika zavatra anankiray mandeha ao Madagasikara ao. Zavatra anankiray hoe ity zavatra ity dia mandeha, ohatra lavanila dia mandeha, mba ome ohatra hoe zavatra anankiray mandeha. Tsy tonga saina ihany ny tena hoe tena tsisy zavatra mandeha itsonana io firenena io e. Saotra tompoko. Ny fanarahana tsy mitanteraha. Dia zay mahatonga fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy atsara. Misy mesure maromaro napetraky ny Banque mondiale sy FMI. Marina fa sarotra io fa io ihany lafa atsika mahazo vola. Ity fitondrana ity no nanao propagande tobakambava hoe tsy mitady any FMI tsy mitady amin'ny Banque mondiale zao izy mandohalika amin'ny FMI sy Banque mondiale ary ny fiainan'ny malagasy dia lasa miankina amin'ny FMI sy Banque mondiale. Ka ireo mesure napetraky ireo dia lalana roa ihany. Lalana roa ihany ho aho. Tsy maintsy ho raisiny fitondrana raha te hivoaka amin'ity krizy. Lalana ray mety azoazo atao. Inona io lalana anankiroa? Voalohany aloha na tiny na tsy tiny raha an'izay an'ireo mesure ireo dia tsy maintsy misy épaisement eto amin'ity firenena. Tsy maintsy miverina amin'ny latabatra boribory. Faharoa manaraka an'izany, na izy miverina amin'ny latabatra boribory na izy manao dictature. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao ohatran'ilay farany mandehana tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'ity firenena ity foloany androm-panjakana roa ireo tonga dia nasorony tamin'ny fotoana anankiray dikan'izay na tiana na tsy tiana misy crise politique eto. Ary zay mahatonga fahasairana amintsika vahoaka malagasy. Fantaniana mipetsaka hoe zakatsika eto Toliara ve vidim-bary. Zakatsika eto Toliara ve vidy siramamy tao anaty une semaine. Lasa fois 2. Ka zavatra izy tompo dia zao ny mesure napetraky ny FMI sy Banque mondiale dia hampiakarana vidim-piaina. Satria tsy maintsy hita amin'ny vérité des prix. Dikan'izay ny gasoil mety hiaka, ny jirama mety hiaka, ny saradany mety hiaka, ny vidiny zavatra rehetra tahaka satria tsika nananovana propagandy vandy laika tsy hita famokarana Madagasikara. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia tsy mipetraka ny atao hoe lahara. Tsy misy fanontaniana ny vahoaka hoe inona marina tena ilainareo. Io zao raha misy ao Tamatavy io. Ny rano any Tamatavy amin'izao fotoana izao asa ty mihitsy. Za tsy miteny hoe ratsy ny Mijaly fa ny zavatra takily ilain'ny Tamatavy satria sataonao misy tolajaka dia tokony na
nanisy vaolany amin'izany. Zany tsy mitetsy satria zany sportif ratsy leo infrastructure na fodrafitsy sasa. Momba ny nomena ny mpanao fanatanjahantena. Fa zavatra tiako tenena amin'izany, voalohany aloha politika. Tsy hay ity fitondrany ity zany. Ka ity firenena ity firenena ranontany. Ny antony mananovana zao lanonana zao mba hananatsika maro anisa ao amin'ny assemblée. Ka dia androany moa ny fotoana mitahin'Andriamanitra atsika ary fotoana mety hanomezana an'izany ary hanolorana an'ireo kandidatsika rehetra eto amin'ny tanànan'ny Mijaly.